أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الشهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم من المؤمنين، لا سيما إلى روح حبيبنا الشيخ آدم. نهدي لهم ثواب السورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن يجد هاديا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Iti yapendwana aurienni fiderana nilaitsitua na nimesikia tupnangu taka ni zao wantu atunatinifu na masta Ramadhani zao avyeu ifanatika mnariu raimadeni arabana papiana taptaka tunatinifu nuona enariu raimadeni nabi enariu ralai sanabafu tata ni zao fulana masna fulana Ramadhani zao unweza uchikia fanatika dia na dia samnya fatini Terais fulna ita lebe wahi afalina wahi ni miaraba chiki ya tata nizani fulana masina zani ali engale usami tata zani mier na chiki ya amatona maru miara kamnifa salamana miara kamni tawfiqi awanatini lala nileo muttaqin. Ali satia anfatelo ndwani ni amnina tausani sukra madeni rafnuna na nao nadhani fitona ni maru tatonati ni fianara na fapeleza na ni fitona Islam ya nuni zayantu zai nuni angafipatika kila pendwana andeba ni surat al-Fatiha amni wanifanahi au wanifanahi leo mabaki ni manaraka fitona kimefulminita kunumenahi numan kusani kiminita fudua ni wandi sai fakira na zai si fakirona na tikari fera bana tikatata na masa farua kiminita farua mnifutona ku face bila iresa katikure sana mtiketi na diaza sadai tantena sangania na mandona na riu raimandeni mana paisa ma ralai mana paisa ma hali ile uralai sana babu sai kau pasatia antuni kivelara ni falalana zao ka sakania tena ramresa kama ndona niula tuanario sau utisuteni sau hape akapewa miftona stukuni hape karanasi ka miana chini miadua niamniwe rama pekapeo chifanara kamifunaka na mnario sana baratoka
satria ny amin'ny farany any mety hoe mipaika ny lakolosy eo dia jaminy ka raha izay no izy feheziko ety ampiantoana ny teny zay tiako resahana dia afaka ao minitra raha matapitra lerako dia zay no tiako resahana amintsika. Ny lohehitra zay iarahantsika dia mahakasika ny hoe tombotsoa azo avy amin'ny takoa any ankoatra wal aqibatu lil muttaqin. Amin'ny andiny hafa kaza mata innal aqibata lil muttaqin. Izay ten'Andriamanitra zay mindampo ambarantsika raha miaina 80 taona 20 taona 10 taona 5 taona atsika Andriamanitra miteny ny fiafarahana dia niza anireo muttaqin, anireo zay mpitandrina zao zany zao manokana satria resaka ara-pahalalana miresatsika eto dia leo zany miresaka ny fikarohany miresaka zavatra zay maharesy lahatra azy inoany. Za tsy resy lahatra amin'ny fitenenao hoe tako fa atahorana n'Andriamanitra. Tako amin'ny dikany tako amin'ny hoe mahavotom-pinoany, fitandremany, fiarovany. Ny mampitandrina zany no ilazana ny muttaqina. Manaiky an'izay aho na tiasa zay zavatra zay ao anatin'ny hoe oara fa ny hoe fahatahorana noho ny hoe mahetapy ao anatin'izay fitandremana ny dikany takoa zay, ary izay no ifandraisantsika isanandro dia miaraka mampiasa azy tsika satria ny communication aza na mipaminany miaraka amin'olombelona na Andriamanitra miaraka amin'olombelona indraindray izy mampiasa teny ny amin'ny fampiasantsika azy. Ka raha mampiasa an'ireny aho noho ny fampiasantsika azy fa ny finoako azy fitandremana. Izay fitandremana zay no lalana tokana haneken'Andriamanitra Zanahary Allahu Jalla Jalaluhu miasa zay ataon'ny zanak'olombelo ety an-tany. Miasa tsy ampitandremana zany tsisy lavan'Andriamanitra azy. Innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Tena marina Zanahary anao nampiasa daty hoe tsy anaiky izy ninina avy amin'izanisa afa-tsy amin'ireo avy amin'ireo zay mpanana fitandremana avy amin'ireo zay mpitandrina avy amin'ireo zay mpatahotra ny famaisany ary mpatahotra ny hery fahefana zay anana. Ka raha voninahitra na ny tombotsoa azo avy amin'ny fananana tako avy amin'ny takoa no resahana indrindra ny any ankoatra. Maro ny resaka zay efa nantarika amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy taloha. Tsy lazanarandreo satria ny fitonana anarandreo maka fotoana ary lehibe satria tokony ravana fanajana sy fangatah fitahina ny evan'Andriamanitra andreo. Noho izany dia ireo teny sasany amin'ny ampahany izay navorondreo no natolotrareo antsika teo na amin'ny alalan'ny famaritana ny takoa na amin'ny alalan'ny toetra n'ireo zay mpanana n'izany takoa zany, ireny raha ny finoako azy ampy hitsapotsapo atsika ary ampy hiampitahtsika makany amin'ny hoe ahoana ny fomba atao ary hazao atsika n'izany toetra ambony, toetra zay tsy manana azy mety lava veto izy ambony tany eto, zay tsy manana azy mety manakarety izy ambony tany eto, zay tsy manana azy afaka salamy izy ambony tany eto, zay tsy manana azy afaka mahazo zavatra tiany izy ambony tany eto, zay tsy manana azy afaka misafidy amin'ny lalakizorany amin'ny fotoana voafetra ambony tany eto. Fa rehefa tonga ny amin'ny farany miala maina zay tsy manana azy. Alhamdulillah, zaho manokana amin'ireo lahateny zay naloson'ireo ray aman-drenitsika ara-panahy zay nandalo teo reny, ohatrany hoe rehefa nisanganehana tao reny tataboaty vitsivitsy aorian'ny fanarana vitsivitsy ny amin'ny hoe fampitandremana entitra ny amin'ireo zay tsy manana takoa, fampitandremana ambony ary fampiengoana amin'ny toerana ambony ho an'ireo zay manana takoa. Sanganena ary sadaika ahoana marina ty raha ty nefa rehefa niresaka ireo ray aman-dreny mpampianatra taloha teo reto hoe izany zavatra zany darajat qultu alhamdulillah. Ary
atsika rehefa ato anatin'ny finoana Islamo dia efa manomboka mandray ny takwa. Fa izany takwa zany etapy sy ny saranga maro samihafa. Ka ny fahazoana azy zany arakaraka ny fananantsika azy zany no andrasan'Andriamanitra amintsika ary no hanomezan'Andriamanitra antsika ny valiny. Izay ny 10 minitra faharoa amin'ny fotoana. Hiditra antsika amin'ny 10 minitra fahatelo satria 10 minitra ny fanarahana. Tiako ny hoe hamaky zany hijery ny andininy sasatsasany amin'ny resaka takwa zay noman'ny Zanahary Allahu Jalla Jalaluhu ho an'ireo muttaqin ao anatin'ny surata masina Quran. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Misy andininy maromaro ao anatin'ny Qur'ani milaza ny toerana ambony, milaza ny valisoa ho an'ireo mpanana takwa. Ireo andininy izay miresaka mahakasika ny takwa na ny anjara toeran'ireo muttaqina ao anatin'ny Qur'ani tsy vitsy ary maro. Misy ampahany zany Andriamanitra Zanahary milaza maro ny andininy izay miresaka takwa amin'ny matety 175 ao anatin'ny Qur'ani milaza an'ireo mpianatrantsika zay fandresaka taloha teo. Fa ireto andininy izay voakina amintsika reto ato anatin'ny fotoana fohy izay ananako amintsika ato anatin'ny 3 minitra farany reto dia izay hoe andininy miresaka mahakasika ny muttaqin, mahakasika an'ireo olona mpitandrina ny didiny Zanahary Allahu Jalla Jalaluhu ny toerana misy azy ireo zany anekotra. Voilà milaza Zanahary ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Hoe tena marina ireo mpatahotra an'Andriamanitra reo, mpatahotra ny Zanahary reo dia amin'ny paradisa ary misy renirano. Rena ao anatin'ny paradisa zany sy mialavoly amin'ireo renirano ao anatin'ny paradisa. Innal muttaqina fi maqamin amin. Rehefa tonga any farany tena marina. Misy andininy milaza, andininy izay milaza illa man atallaha biqalbin salim. Iny andininy dia aveo izy miresaka mahakasika ny muttaqina, mahakasika ny anjara toerany hoe muttaqina fi jannatin na'im. Io amin'ny farany io ny fieritreretantsika azy amin'ny vaninandro misy antsika zao sahala amin'ny hoe tsy vitany hoe misy etapy misy darajaty fa sasany zany mandray azy ohatrany hoe zavatra anganoangano fotsiny, zavatra hoe nofinofy fotsiny, zavatra hoe eritreretina. Fa zaho moa mialatsingy fanteny an'izay ny entiko mamey azy ny fieritreretana mahakasika ny anfarany rehefa resahina ny hoan'ireo muttaqin. Eto zany rehefa resahina muttaqina ny raha miseho amin'ny anfarany, zavatra mahatsemoka tsemoka reo, zavatra mampagetaheta magetaheta reo, zavatra mahasanganiana sanganiana reo. Ka noho ny antony zay rehetra zay dia nambonin'Andriamanitra Allahu Jalla Jalaluhu ihany koa zany ho azy reo ny fampatoniana fikalmena azy reo noho n'izay fahatsapany eo sy ny finoana eo. Satria ny takwa na ny muttaqina io toetran'ireo olo mino tanteraka ireo zavatra zay tsy hita maso any. Ka rehefa resahana reo zany anisan'olo mangovotra, mangetaheta, sanganiana ao anatin'ny firesahana an'ireo zavatra mahakasika ny andro farany zany. Anisan'ny aya zay miresaka ny muttaqina tenentsika teo innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Maro ireo andininy izay milaza mahakasika ny anjara toerana ambony ananan'ireo mpanana takwa. Ny fehiny ho iaho dia hoe ny takwa dia hery ahafahatsika manao asa fanompoana. Rehefa ataotsika zay asa fanompoana zay ekeny Zanahary avy amintsika. Inona dikan'ekeny Zanahary azahoantsika valiny amin'ny andro farany. Ary rehefa tsy ao izay hery zay